Mamerina ny fiarabana ho antsika amin'ity herinandro fiaranivavaka ho an'ny tanora ity. Andro faefatra isika izao ary alohan'izay andehantsika hanondrika ny lohantsika hivavaka. Rirainay be fitiavanao, misaotra anao izay noho ny famindram-po tsy mety ritra izay nomenao anay. Amin'izao andro faefatra izao dia mino izay fa hiasa ny fanainao masina ho amin'ny tanora tsirairay avy ka hisy vokany ny teny rehetra izay alahatra eto. Misaotra Tompo. Amen. Ny lohatenintsika androany dia tanan-dehibe misy anao iraka ho anao. Tantara anankiray no entina amintsika amin'ity androandroany ity. Misionera anankiray izay nipetraka tany Eropa teo amin'ny 120 taonany dia natao batisa izy. Ary ity misionera anankiray ity dia teraka tao anatin'ny fianakaviana adventista. Kanefa somary nikorotandrotana ny fiainan'izy ireo tamin'izany fotoana izany. Hany ka nandalo fatanorana ohatra antsika izao izay somary sarotsarotra ihany. Dia lasa nanao ny tsy fanao ity tanora ity. Indray hariva izy dia natory tany amin'ny namany dia tamin'izay indrindra no nahita tavoahangy izay fanomezana avy amin'ireo naman'ilay dadabeany. Efa voatahiry ela be tao io fanomezana io. Dia fantatsika moa raha voatavoahangy zany no resana dia fantatsika ny ao anatiny. Rehefa nosokafan'izy sy ilay namany ilay izy dia nosotrondro zareo. Dia rehefa nisotro an'izay izy dia lasa nanao adalàna. Tsy tantarainy amin'ny Tsipiriny ato hoe inona ilay adalàna izay nataon'izy ireo, fa ny hafarany dia tany amin'ny pôlisy. Tany zany zareo nandritry ny alina tontolo dia amin'ny matsiam-potoana azy nasain'ny pôlisy natsonina ny ray aman-dreniny. Tamin'izay fotoana izay indrindra tsy le nidy violon no olana anazy fa ilay hiantso ny ray aman-dreniny. Dia tsay izy tamin'ny voalohany fa hoy ilay pôlisy hoe tsy maintsy antsonao ny ray aman-dreninao. Dia rehefa niantso ny ray aman-dreniny izy dia nangovotra. Tamin'izay fotoana izay indrindra dia tonga ireo ray aman-drenireo. Olona anankitelo no tonga avy any. Ny rainy, ny zokiny, ny reniny. Rehefa tafiditra tao amin'ilay toerana isy azy satria efa navoaka dia nakipony mafy be ny masony ary nahinjitra ny tanany dia tena niandry dia maina be izy satria dadandry zareo nazy. Niandry an'izany izy. Rehefa nikipy elaela izy inona ny zavatra tsapany? Namina azy izy telo mianaka. Namina an'ilay tovolahy izy telo mianaka. Andeha ho atsahatra antsika eo izay tantara izay. Fa ny toko sy andininy izay ho jerentsika Korinthiana voalohany toko 7:9-20. Tsy fantatrareo va? Fa tempolin'Andriamanitra ianareo ary fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Ny lohatena araka ilay resantsika teo dia hoe tanan-dehibe misy anao iraka ho anao. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe inona zany no natombohan'ny antsoina hoe tempoly, na hoe inona no natiora ny aingan'ilay hoe tempoly. Ny Exodosy 5:20 dia milaza toy izao: ary Esaova manao fitoerana masina ho ahy izy dia onona eo aminy ao. Fantatsika tsara fa afatra izay nalefa tamin'ny Mosesy izany afatra izany rehefa
niala tany amin'ny tany Egipta ny zanak'Israely dia nomen'Andriamanitra baiko fa anamboatra fitoerana ho azy. Ny fototra ny angano tempolo zany dia te-honina amintsika Andriamanitra. Te-honina tamin'ny zanak'Israely tamin'izany Andriamanitra. Ka rehefa Andriamanitra no te-honina dia tonga teo ny tabernakely, nandeha ny fanatrehana, dia le Shekina zany. Andriamanitra mihitsy zany no te-honina amintsika. Tanteraka zany fonenan'Andriamanitra izany teto ambony ty tany ty tamin'ny nahatongavan'i Jesosy teto ambony tany, izay hitantsika ao amin'ny Matio 1:13 manao hoe: indro ny Virjiny hitoe-jaza ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany ataon'olona hoe Emmanuel, izany hoe radika amintsika Andriamanitra. Ilay etaetan'Andriamanitra tany amin'ny zanak'Israely dia notanterany tamin'ilay teny tonga nofo, dia Jesosy Kristy zany ilay monina teto ambony tany. Fitiavana lehibe izany nasehony Andriamanitra amintsika izany. Rehefa lehibe Jesosy dia niteny izy hoe ao amin'ny Jaona 2:7-20 Jesosy namalaka nanao taminy hoe: raha vao ity tempoly ity ary amin'ny atelona dia atsangano ray izy vao injosy. 490 taona zay no nanaovana ity tempoly ity, ka ianova atsangana azy amin'ny atelona. Tsy azon'ny jiosy tamin'izany ny zavatra tiany Jesosy lazainy. Fa ny zavatra tiany Jesosy lazainy eto dia zao: izy mihitsy no tempoly izay atsangana indray. Ny olana tamin'ny jiosy tamin'izany fotoana zany dia ilay hoe ity lehilahy nazarianina kely tambanivohitra kely ity ve no atao hoe Andriamanitra. Izay ny olana nisy hevitra mibahana taloha sahady tao amin'ny zareo tamin'izany fotoana zany. Iverina kely amin'ilay 9 novakitsika tary ambonitsika, Korintana 1:7-9. Tsy fantatrareo va fa ny tempolin'Andriamanitra ianareo ary ny fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Ny tempoly zany, ny tempolin'Andriamanitra, dia iza no mipetraka ao? Ny fanan'Andriamanitra. Izany hoe raha jerena zany ity tokisandininy anankiray ity, dia milaza izy ambanimbany eo hoe: izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra ka tsy tompony tenanareo ianareo. Amin'ny mahatempoly atsika zany dia anisantsika an'Andriamanitra atsika. Ny fanan'Andriamanitra no ao anatintsika ao. Raha ohatra ka mifanohitra amin'izay dia tsy tempolin'Andriamanitra isika izany. Raha jerena amin'ny akapobeany zany ny zavatra, ny tokisandiny rehetra izay noresantsika teo, dia ireto misy lesona vitsivitsy azontsika raisina. Voalohany, Andriamanitra mihitsiny no manao dingana voalohany amintsika olombelona. Satria hozy izy hoe: asaivo manao fitoerana masina ho ahy izy, dia onona eo aminy. Ny faharoa, Andriamanitra no manantona mandrakariva ny olombelona. Zay le fitiavana zay. Ary ao anatin'izany dia tsy misy elanelana ary tsy misy zavatra ngezabe tsy ahafahan'Andriamanitra manantona antsika olombelona. Anjarantsika zany
no mametraka an'ilay matempoly antsika tsirairay avy. Satria Andriamanitra tsy afaka mipetraka ao amin'ny tempoly izay maloto. Fa tsy maintsy tempoly masina no ipetran'Andriamanitra. Izany hoe ny olona izay manaiky itoeran'ny fanahy masina zany no idiran'Andriamanitra. Andriamanitra dia miasa mavitrika ho antsika olombelona satria nitady antsika izy. Raha bangona tokana zany ny tiany lesona tenenina dia zao: tsy ity trano be ity no antsoina hoe tempoly, fa ino? Itsika tsirairay avy, ity vatantenantsika ity no tempoly izay arafitr'Andriamanitra. Ka noho izany dia manana safidy itsika ampiasa an'io tempoly io. Ny fiangonana dia isika. Ny fiangonana dia manana iraka. Ny fiangonana dia nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana manokana. Amin'ny maha-fiangonana antsika zany dia ny iraka antsika zany zao Impact 2025. Tsy fiangonana ny fiangonana raha tsy misy iraka ampanaovina azy. Ary izay iraka zay no antom-pisitsika eto ambony tany satria araka ny lazainy Matthieu 7:20, koa dia mandehana ianareo atovy mpianatra ny firenena rehetra. Na ao amin'ny testamenta taloha na ao amin'ny testamenta vaovao dia zao: ny vahoaka no fanjakam-pisorona. Itsika no fanjakam-pisorona. Amin'ny mahafanjakam-pisorona antsika dia manao fanaom-pisorona, miaina ny fiainam-pisorona, miteny ny fitenim-pisorona, mitafy ny fitafim-pisorona. Izay no mahafanjakam-pisorona antsika satria itsika ireo no taratr'Andriamanitra. Aoka atsika ho baiboly mandehandeha, aoka atsika ho tempoly mandehandeha mba ho hitan'olona hoe ino ny fiangonan'Andriamanitra, ino ny fiangonan'Andriamanitra. Tsy ho sanatria itsika indray no tenen'olona hoe ireny ve mba mpivavaka, ireny ve mba zia. Tsy itsika zany. Ka manomboka izao dia ho hita eny amintsika tsirairay avy ny mahatempolin'Andriamanitra atsika. Ny ambaraparanantsika azy dia izao ny voalaza: ny fiangonana no fitaovana notendren'Andriamanitra ilaza ny famonjena amin'ny olona. Izay le iraka le niresantsika teo. Fitaovana itsika rehetrarehetra eo. Amin'ny mahafiangonana azy misy natsoina hoe andry, misy natsoina hoe tafo, misy natsoina hoe rindrina. Mifameno zany isika amin'ny mahatempoly atsika. Ka raha ratsy fototra ny trano anankiray dia mety aninona? Mety anjera. Ka ny fototra iorenantsika dia izy Jesosy Kristy. Rehefa miorina eo amin'ny Jesosy Kristy ny tempolitsika, ny andrin-tranontsika, dia tsy anjera na oviana izany. Fomba anankiray izay mety azahoantsika famonjena dia ny fitariantsika itsika aloha, ny fiainantsika eo amin'ny Kristy. Ny faharoa, ny fitariantsika ny hafa eo amin'ny Kristy. Ka noho izany amin'ity andro faefatra ity dia miantso anao ny Tompo mba ianao izao no toriteny velona mandehandeha. Ianao izao no tempoly n'Andriamanitra mandehandeha. Ka dia ny firenena ho antsika dia any amin'ny tanàna, any amin'ny toerana misy antsika tsirairay avy any dia ho taratry Kristy anie isika rehetra. Dia antsika
anondrika ny lohantsika hivavaka. Ry rainay tsara indrindra izay any an-danitro, misaotra anao noho ny fitiavanao sy ny fampatsahivanao, fa maniry onina aminay ianao. Ampio izahay mba ho tempoly velona itoeran'ny fanahinao, hitaratra amin'ny fahasoavanao sy haneho ny fitiavanao amin'ireo manodidina anay. Aoka izahay anompo ity hizara ny vaovao mahafaly mombanao, hitondra ny fanatrehanao n'aiza n'aiza lianay. Misaotra anao namela anay, misaotra anao ny antso anay ho isan'iraka ampanaovinao anay. Amin'ny anaran'i Jesosy no ivavahanay.